Mamerina ny arahaba ho antsika rehetra indray toy izao indray ny fivoaran'ilay rivo-doza Sud ao atsimon'ny Madagasikara ao tamin'ny ray ora tolakandro teo izy dia tao amin'ny commune Tranoroa district-n'ny Beloa ao amin'ny faritra Androy mizotra miatsinanana hatrany izy amin'ny hafainganam-pandeha 17 kilometatra isan'ora mitondra rivotra manodidina amin'ny 20 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 20 kilometatra isan'ora saika any an-dranomasina no ahitana an'izay rivotra sy tafiotra izay fa ny orana aloha dia tomanana mbola hitoy hatrany any amin'iny faritra atsimon'ny Madagasikara iny entanina zany ny ponina amin'ny faritra atsimon'ny nosy amin'izay toerana olalovan'ity rivo-doza ity mba hiomana amin'izay mety ho fampiatsahan'ny rotsakorana izay tsy misy fiovana ny filazana loza mahakasika ny rivo-doza fa averika any zany filazana loza mitatao miloko mena ho an'ny faritra Androy Anosy ny district-n'ny Betoky Benenitra ary Ampanim filazana loza manambana miloko mavo kosa ho an'ny district-n'ny Vangaindrano Midongy Atsimo ary Befotaka fahamailona miloko manga ho an'ny district-n'ny Toliara voalohany sy faharoa sy ny district-n'ny Sakarana entanina hatrany ny Mpiandrika manomboka eo Maintirano hatrany Taolanaro ary eo Taolanaro hatrany Manoro mba tsy voaka endrika mihitsy aloha mandrapalasa tanteraka ity rivo-doza ity satria aherin'ny ranomasina ho mafy ihany koa ny fitsokan'ny rivotra ny Mpiandrika manomboka eo Manoro hatrany amin'ny tanjona Angotsy dia entanina sahady mba tsy voaka endrika manomboka Rampitso satria mikorotana ny toetry ny andro any an-dranomasina asaina foana ianao anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony soroana ny loza médition arao foana ihany koa ny vaovao mahakasika ny mety toetry ny andro dia izay indray ny vaovao tselatra mahakasika ny rivo-doza Sud manome fotoananao afaka ora vitsy veloma tompoko.